miadana olona folo tapitra sisany taona ny maty maneran-tany. RMDM tsy anankitsony ny alabato sy ny lesbifidianana feno doublon. Fanampiana sy fanohanana ny traboiny tsy misy dikany amin'ny fanjakana mihitsy hoy Roland Ratsiraka. dia mikafaliny indray ary mbola ionaka aminao tanatin'ny fampalalambavany MBS amin'ity zoma fa 2020 ny volana febroary ny taona 2024 ity manolotra ny araba ary tomboky kilasy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny vavao hatramin'ny farany. Tany fambolenimponina amin'ny fokotany folo any amin'ny distrikan'ny Mampikony sy Port Berger no bodony orinasa tsy miankina iray any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ity orinasa ity izay milaza fa nahazo ny titra amin'ireo tany mahatratratra amin'ny 300 hektara ka manala ireo mponina efa nanajary sy namboly ny tany efa hatramin'ny andro ny fanjanahantany. Onjalalaina Ranaivomanana sy Tahiriny Aina. Tany fambolemboanjo mahatratra 300 hektara no bodona orinasa tsy miankina iray any amin'ny distrika Mampikony sy Port Berger. Ary ity orinasa voalaza fa mibodiny tany ity indray no manao antsojay sy raha matahory amin'ireo fokon'olona miisa 3,000 izay tompon'ireo tany ireo. Raha ny fanambarany solotena amponina dia naniraka zandary anjatony hisambotra ny tompon'ireo tany ny avao amin'ilay orinasa tsy miankina ny 12 janoary lasa teo kanefa tsy fantatra akory ny antony isamborana azy ireo. Efa mahatratra 70 amin'izao ireo olona nosamborina sy nogadraina raha ny fanambarana hatrany. Noho ny tahotra dia lasa mitsoaka matory any anaty ala ireo mponina ary efa iray volana eo izay izy ireo no mipetraka any anaty ala. Tsy afaka mianatra intsony ny mpianatra ary tsy afaka maneho ny asa fivelomana ihany koa ny olona fa matahotra no samboriny zandary izay voalaza fa karamain'ilay orinasa mibodiny tanin'izy ireo. Tsy mihitsy aza moa ireo voatery mitsoaka aty Antananarivo kanefa dia mbola maharay antso fandrahonana avy amin'ireo pretendro amin'ilay orinasa ka tsy samy verina ny an-tanàna intsony. Ny fiainanay amin'izao zany dia ratsy satria izay nomaninay rehetra zany noho ny fandisorana fatahorana ny figadrana sy ny fidaroana dia potika daholo zany. Potika ny fiompiana, potika ny fambolena, tsy mianatra ny zaza dia any anala marary ny akabetsahany olo. Tsy misy andian'olo karamain'ireo sokotary eo mibody ny voly izay nasainay angovinay zao ny asa azy anefa izareo zany miandrandra hioteny vokatra io amin'izao fotoana zao. Mahatonga anay ity zany dia mandositra nisorana zay tapatsoka efa ho ray volana ny alanay. Efa fantatra ny tompona ndraikim-panjakana isan'ambaratonga ny any an-toerana ny makasika ity vibodona tany ity saingy toa tsy rarahiny izy ireo akory izany. Na ny filoham-pirenena aza moa dia mahafantatra izany ary nilaza tamin'ireo mponina nandritra ny fampelezan-kevitra nataony tany amin'ireo distrika roa ireo saingy hatramin'izao herintaona tsy hatapera ny fotoam-pitondrana izao tsy mbola tonga nijery sy nanampy ireo vahoaka hiarany tsindry azo lena sy raha matahory ireo akory izy. Tamin'ny pré-campagne izay nataony filoham-pirenena Andrinirina Rajoely dia nilaza pabiamaso izy teo amin'ny fihaonany tamin'ny voakany Mampikony fa raha tonga lany izy dia baiko fotsiny nomeny dia haverina amin'ny vahoaka ny tanin'ny voanjo lot de colonisation Port Berger numéro 41. Zay ny resany tamin'izay pré-campagne zay. Ka amin'izao fotoana zao mifanotra amin'izay ny zava-misy. Fifamonoana sy fidaroana ny zavatra mahazo ny vahoaka voakasika an'io fangatahana tany io hady tany io any amin'ny distrikan'ny Port Berger Mampikony. No mafisan'ireo solotena pokon'olona moa fa efa nahazon'izy ireo grosy ny tany saingy izao mbola misy mibody izao ihany. Manahy ny fisiana kolikoly avo lenta ao ambadika ity raharaha ihany koa izy ireo ary mangataka ny ampiarana ny lalàna amin'ireo zandary misambotra tsy ara-drary ny naman'izy ireo. Tsy misy fiatraikany akory teo amin'ny vidiny entana fampiasa andavanandro ny fidinana ifotsiny nataony avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra teny amin'ireo tsena lehibe maromaro teto Andrenivohitra. Raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia voamaika aza miaka-bidy ireny entana fampiasa andavanandro ireny. Onjalalaina Ranaivomanana sy Tahiriny Aina Trany. Vahaolana maharitra no tokony hoentiny avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra manoloana ny fidangana ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro eny an-tsena. Efa mila tsy ho takatry ny fahefa ny vidin'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy intsony amin'izao ny vidin'ny vary, ny menaka sy ny siramamy ary ny maro hafa. Hatreto aloha hita fa tsy mbola manana paikady maty-paiky ialana amin'ity fidangana ny vidim-pianana ity ny mpitondra. Ny vahoaka nefa efa mizaka ny tsirany ainy mihitsy.
Ny fidinana ifotony teny an-tsena nataony avy eo anivon'ny ministera mpiara-teo toa tsy misy fiantraikana amin'ny sosialim-bahoaka akory. Hita sy tsapa aloha fa de tena niakatra ny vidim-piainana. Nandray andraikitra ny ve ny tompon'andraikitra Isatsokadiny indrindrandrindra ao amin'ny ministeran'ny varotra. Raha nanao fidinana izy eny amin'ny nivon'ny renginy grossiste sy épicerie reny de ny andrasanay de hoe nisy fiantraikany ve eny anivon'ny tokantranony tsirairay avy. Raha izay faharoa manaraka an'izay lasa zary fisehoana zay indrindra no nahatonga anay niteny tao anivon'ny ministera rehefa niaona tamin'izay dia lasa fisehoana mipetsaka. Ny zavatra dedavina nefa de ny hoe inona le vahaolana maharitra. Manoloana izay fahasahiranana mahazo ny mpanjifa malagasy izay dia nilazany avy eo anivon'ny fikambanana mpiaro-ny zo mpanjifa fa isan'ny fikaonando nasionaly hitadiavam-bahaolana amin'ity fidangana ny vidim-piainana ity. Misy de misy tokoa ny hetsika zay ataonay atoato, tsy ny zany fa ny fikaonandoha ny mpanjifa. Ahitana an'ireo mpanjifa manerana amin'ny faritra 320 eto Madagasikara. Izy ireo no anapa-kevitra, izy ireo ny teny, izy ireo ny tabataba araka ny filany satria rahantsika mahita ny raha nanao ny hetsika izay tamin'ny 10 Desambra lasa teo dia tsy nomena lalana kanefa zofototra ny mpanjifa ny henona. Na ireo vary sy menaka farany mpitondra amin'izao azy tsy mahenika akory any Madagasikara ary zara fa mahazo vary 5 kilao sy menaka iray litatra ny fianakaviana iray kanefa dia isaky ny tapa-bolana raha aingana indrindra fa misy fivarotana indray eny anivon'ny Fokontany. Mitombo isatrany ny olona traboina vokatry ny fandalovan'rivodozan'ny fanesiteto Madagasikara. Toy izao indray ary ny tatitra farany mahakasika izay tateriny Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Olona 7,305 alina natokantrano 7,7 sy 1 alina no traboina teto Madagasikara nandritra ny fandalovan'ilay rivodoza eminaty. Olona 9,7 alina natokantrano 7,50 sy 200 alina no voaterina findratoerana Vonjimaika. Misy 7,7 kosa ireo toeram-ponenana rava-tanteraka ary 4,7 ireo toeram-ponenana dibo-drano. Faritra maro teto Madagasikara moa no lasibatry ny rivodoza eminaty iny fa indrindra ny tany Antsinanana sy ny tany Atsimo Antsinanana. Toerana maro ihany koa no mitoka-monina tanteraka noho ny fahatapahan-dalana sy ny faratsin-dalana. Betsaka ireo mbola tsy nisitraka fanampiana avy amin'ny fanjakana. Anisan'izany ny komina Sahavato izay indroa nisedrany mafy kanefa tsy mbola nisy tompony andraikimpanjakana anjery hatramin'izao. Toy izay ihany koa ny ao Mitongy Atsimo. Tototry ny rano tanteraka ny tanàna ary olona maro no voaterina findratoerana. Manao antsova amin'ireo malala-tanana sy ny mpitondra fanjakana arak'izany ireo mponina ny toerana. Mbola miaina anatin'ny faratsin-dalana tanteraka hatramin'izao ny mpampiasan'ny lalam-pirenena fahenina mandrevo ny fotaka ary sairana tanteraka ny fiara mifamezivezy eo anelanelany Andrafiabe, Antsoia ary Be Fotaka. Efa nilaza ny fanjakana fa efa misy ny fanamboarana saingy hatramin'izao aloha dia mbola fotaka mandrevo no iaina ny mpampiasa lalana. Ny pejin'ny fahasalamana dia voasokajy ho isan'ny aretina mamono olona be maneran-tany ny homamiadana. Mbola vitsy anefa ny manaraka sy maharaka ny fitsaboana eny amin'ny sampandrara manokana mandray an-tanana izany noho ny tsy fahafantarana sy ny tahotra indrindra ny tsy fahampiny hoenti-manana. Ando Miaratiana, Mathieu Prince. Aretin-mandoza ary mitana ny laharana faharoa amin'ny aretina mahafaty ny olona ny homamiadana. Maneran-tany olona 7 faingo telo tapitrisa isan-taona no voan'ny homamiadana ary ny 10 tapitrisa amin'ireo no maty. 5 isan-jaton'izany fahafatesan-jany dia aty amin'ny tany andalam-pandrosoana avokoa. Ho an'ny Madagasikara manokana, olona manodidina ny 9,900 alina no voan'ny homamiadana tamin'ny taona 2022. Tsy misy afa-tsy ny 100 amin'ireo ihany anefa no manaraka fitsaboana eny anivon'ny sampandrarana tokana ho an'ny homamiadana raha ny tombana nataon'ny Globocan na ny Global Cancer Observatory. Aretina azo avy amin'ny fiovan'ny sela ao amin'ny vatana, izay lasa mitombo ny homamiadana. Manome vahana ny fiforonana sy ny fitombon'ny homamiadana ny sikiara sy ny paraky, ny fisotroana toka mihoatry ny mety, ny tsy fampiny fampiasam-batana, ny fiainan'ny hery fiarovana sy ny maro hafa. Tsy mifidy taona fa mety mahazo ny rehetra ity aretina ity. Hatreto, ny homamiadan'ny nono sy ny vozin'ny tranon-jaza no tena betsaka indrindra eto Madagasikara.
mbola olana goavana nefa ny tsy fahafantarany olona ity aretina ity eo ny tahotra sy ny sisa hoy ny mpitsabo. Ao zany ny tsy fahafantarana amin'ny kapobeany moa zany hoe aikinge ty zavatra mahazona ty homamiadana. Ao ny fatahorana n'ilay aretina amin'ny hoe homamiadana raha manatona mpitsabo dia tsy maintsy ho faty. Ao ny fatahorana koa ny saran'ny fitsaboana. Ao ny fatahorana le itsaboana mihitsy matahotra ny chimio, radiothérapie, matahotra ny hydridine. Rehetrarehetra dia ao ny alaviran'le toerana ipetrahana sy ny toeram-pitsaboana satria na hiakatra iaingatra ty Antananarivo raha ohatra ny marary dia ao tsy resaka le fitsaboana fotsiny fa le ipetrahana ty mbola mavesatra aminy koa. Azo soroana sy azo tsaboana tsara ny homamiadana raha voatily mialoha ka ahafahana manakana ny fiombon'ny aretina. Mafy no ny ainy an'izany ho ity rem-pianakaviana ity izay voan'ny homamiadan'ny nonona andritra ny 3 taona. Efa mihatsara ny fahasalamana ankehitriny saingy tsy mbola azo lazaina fa sitrana tanteraka kosa nefa. Tsy misy afa-tsy ny fanantonana mpitsabo sy ny fanarahan'ireo toromarika samihafa omena no paikady mahomby indrindra. Maro ny sedra no lalofana indrindra teo amin'ny oentomanana saingy tsy atao makivy izany. Ny olana tao anatin'izay zany dia zao an'le oentomanana ary izay matetika mampitsoka ny olona le oentomanana fa le manaintaina zany raha indray mba ohatran'ny misy indray ny sasany le manaintaina manana ny entomanana izy fa le manaintaina tsy zakany fa ny anazy zany dia le oentomanana teo ny nanahirana anaty ao anatin'ilay izy fa sotran'Andriamanitra moa fa Andriamanitra dia nanome nahafahana nanatanteraka ny fitsaboana hatramin'ny farany dia misaotra azy na ary hatramin'izao fotoana izao raha dia mbola misy olona manome fanafody anazy satria lafo be le traitement le fanafody amin'izao. Ohatran'ny aretina rehetrarehetra io dia tsy azo elana. Ny azo soroana moa zany dia soroana fa ny tsy azo soroana dia efa io izy efa eo ambiakoditra eo fa dia izao tsy misy afa-tsy manatona dokotera ihany aza manao dokotera tena aza matahotra koa. Za aloha zany tsy mbola tena hoe sitrana tanteraka satria io zany hoe 5 taona hono zany vao tena hoe déclaré zany hoe tena sitrana tanteraka ianao fa za kosa nefa mino fa ny tompo mahay zavatra rehetra dia hositranony any. Nankalazana tamin'ny fomba ofisialy androany andro maneran-tany ajina amin'ny homamiadana. Ny fahefatry ny volana febroary isan-taona no novan'izany saingy noho ny antony manokana dia nahemotra androany. Ny ompana betsaka tamin'ny fampahafantarana ny olona mahakasika ny homamiadana sy ny olana rehetra mahakasika izany no nasongadina teto. Loha hevitra mpanjina mandritra ny 3 taona nanomboka tamin'ity taona 2024 ity ny hoe ho fandraisana an-tanana tsy mitanila. Nahiditra amponjavonjemaika eny Antanimora raha Sara Zaivola rehefa avy nalaina am-bava ny teny amin'ny fitsarana omaly alina tsy niaraka tamin'ny kosa ny zanan'izay voateraka herinandro. Mbola tsy fantatra mazava moa ny antony ny fiampangana rehetra ary mbola tsy fantatra mazava ihany koa ny fotoam-pitsarana azy. Resaka iraisam-pirenena dia mbola mahavaivay ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina amin'izao fotoana izao. Mbola ny famaly ny tifitra sy ny datroka bomba teo amin'ny andaniny sy ny ankilany hatramin'ny maraina teo. Saika manameloka izany avokoa moa ny ankamaroan'ny firenendehibe maneran-tany raha toa ka miantso ny ampitsarana tanteraka ny ady ny vahoaka. Raha ohary ny makasika izay. Mbola menjandro tanteraka ny tady eo amin'ny Ukraina sy Rosia amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny maraina teo mbola nirefidrefitra ny tifitra sy ny daroka bomba tao Kiev. Toerana maro indray no rava sy nahitana fahasimbana. Miaramila Ukrainiana sy sivily anjato no fantatra fanamony ainy. Vata miaramila Rosianina maraina koa no tsy hita popoka no ny valim-panafiana nataony miaramila Ukrainiana. Mitombo raha teo ny fitaovam-bedina omeny tandrefana ny Ukraina. Raha toka efa nampitandrina ireo firenena milaza ny anohitra izao fanafiana taony izao i Vladimir Poutine. Nambaran'ity farany fa hijinjan'ny vokany tsy mbola niainana hatramin'izay izay rehetra manandrana misakana io fanafiana io. Tokony hidina ifotony ato Ukraina kosa ireo firenena manohana anay hoy ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Tsy vitan'ny resaka ambony latabatra ihany ny firaisampo amin'ny fankahirezana fa tongava manampy amin'ny ady ho hiatrany izy. Saika nanameloka io fanafiana nataon'ny Rosianina io avokoa mantsy ny firenendehibe rehetra maneran-tany fa indrindra ny vondrana Eoropeanina sy ny Amerikanina ary nisy aza no mena izy ireo an'ny Rosia. Tetsankilany anatin'ny ororo tanteraka ny ankamaroan'ny vahoaka ny Eropa amin'izao fotoana izao. Miazakazaka miala Ukraina avokoa ny ankamaroan'ny mponina. Mpanao fihetsiketsehana n'arivo no nidina an-dalambe tamina firenena maromaro tao Eropa
izay mitaky ny ampitsarana ny ady. Tsy latsaky ny arivo ihany koa nefa ny voasambotra tao Rosia noho izay fihetsiketsehana izay. Ankoatra izay, nanao fanambarana ihany koa androany ny masoivo Allemagne. Nandika ny fitsipika sy ny lalàna iraisam-pirenena i Rosia ho ny fanambarana, ka tsy tokony anaiky ny fanitsakitsahana izany ny firenena rehetra maneran-tany. Tsy krizy Europianina fotsiny ity tranga ity, fa isy fetraikany raha toe-karena eran'izao tontolo izao ny sazy omenan'ny Rosia eny fa na i Madagasikara aza. Manantena izahay fa iray fo aminay i Madagasikara amin'ny fanajana ny satany firenena mikambana ka hiaraka nohitra ity fanafihana ataon'ny Rosia ity ho hiatrany ny fanambarana. Nisy ny fivoriana izay notanterahana teny Ampandrana androany maraina. Antony fivoriana ny momba ny fanatanterahana ny fikaonando nasionaly mialoha ny fifidianana. Mpanao politika maro no tonga niatrika io fiaonana io androany izay voalaza fa mbola isy ny fikaonando miaraka amina antoko politika hafa. Jarmano Menjanahary, Manora Andrimalala. Araka ny antso izay nataon'ny Filomary Karavalomanana tany Tomasina ny faraika amin'ny telopolo ny volana Oktobra 2024 dia nanamafy ny mpikatroka RMDM sy ny antoko tiako i Madagasikara androany fa tsy azo odivirana ny firosoan'ny firenena amin'ny fikaonando nasionaly na ny concertation nationale mialohan'ny fifidianana. Olana voalohany ny momba ny CENI izay hita fa anatanteraka baiky fotsiny. Ny olana faharoa dia ny momba ny lisam-pifidianana izay efa nahitana doublon antapitrisany no amafisy ny filoha-lefitry ny CENI teo aloha Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Kanefa nolazay ny filohan'ny CENI amin'izao fa tsy misy io doublon io. Nanamafy ny sekretera general ny antoko tiako i Madagasikara fa tombontsoa ambonin'ny firenena no katsaina amin'izany ary tokony hiaraka iaiky izany rehetra raha tena ditany razana. Nampiantso zay ny solitena ny RMDM sy ny team eny anivon'ny distrika sy ny arrondissement eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ahafahana mandinika miaraka ny zavatra misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Manoloana ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka malagasy ny fahantrana lalina iainany rehetra na ny trabony zany na tsy ny trabony fa ny vahoaka malagasy ray manontolo. Manoloana ihany koa ny fanomanana ny fifidianana zay tsy maintsy ho atao amin'ny 2023 dia ny ady hevitra teto zay ny fomba anatanterahana ny concertation nationale mba ahafahana miala ao anatin'izao tena fahantrana sy fahasahiranana lalina mahazo ny vahoaka malagasy zao, ary indrindra ihany koa ahafahana mijery miaraka ny fomba anatanterahana ny fifidianana mba ahafahany rehetra maneho ny safidiny marina ka tena zay safidy apetrany no zay no ivoaka fa tsy sanatry ny vava hafa ny safidiana hafa ny vokatra rehefa avy eo. Nandinika zany zay ny fomba entina manatanteraka ny concertation nationale raha zahay ety anivon'ny RMDM sy ny antoko tiako Madagasikara fotsiny nandinika ahoana ny fomba entina anatanterahana azy ary amin'ny fotoana manahoana ny tokony anaovana azy fa ny tapaka aloha dia hoe tsy azo idivirana fa tsy maintsy ho atao izay concertation nationale zay satria hita sy tsapa ny zavatra misy ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy ny RMDM sy ny antoko tiako i Madagasikara ihany no handray anjara amin'io concertation nationale io fa isany koa ny fiaonana amin'ireo antoko politika rehetra misy eto Madagasikara mba ahafahana mitady vahaolana momba ny fametrahana fifidianana lavitry ny alabato io. Ny concertation nationale aloha dia tokony inclusif, tokony iarahan'ny rehetra ary na ao anatin'izany na ny fitondrana ary tokony anaiky an'izay. Zay ny concertation nationale hitadiavana vahaolana miaraka ary rehefa avy eo misy résolution avoaka zay no arahan'ny rehetra. Ny aty anivon'ny fanoherana rehetra na amin'ny tanisa anao panorama na ny antoko politika maro zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana dia vonona daholo anatanteraka an'izay concertation nationale zay. Ny zavatra andrasantsika zany zao dia ny fotoana hoe roviana no apety an'izay fotoana izay ary ho antsona ny mpitondra eviteny izy tonga moa izy araba soa araba tsara. Rehefa tsy tonga izy ataon'ny fanoherana izay concertation nationale zay anjaran'ny fanoherana no mijery hoe inona ny tokony atao manoloana an'izay tsy fahatongavan'ny mpitondra zay ary ahoana ny fomba ho atao anana an'izay résolution ivoaka eo anana force exécutoire ho ampiarina eto amin'ny firenena. Raha tsy aivina dia lalampy-fidianana tahaka izao ihany no niteraka fitokonana sy fidinana andalambe izay notariny sy nombavambahoaka 7 teny amin'ny kianjany 12 Mey tamin'ny taona 2024. Ny mba hialana amin'ny korontany sy hitandrona ny soatoavina maha-malagasy no antony fitakina ny anaovana io fikaonando nasionaly mialohan'ny anatanterahana fifidianana io ka mba tsy hiteraka krizy vaovao indray
ny firosona amin'ny fifidianana ho an'ny taona 2024 hoy ny fanazavana fa fifidianana tena anova sy anavotana ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay latsaka andavaka amin'izao fotoana izao. Mpanao politika maro avy any amin'ny faritra no tonga niatrika ny fivoriana izay notanterahina teny Ampandrana io maraina io. No mafisin'izy ireo fa manoana ary mitaky ny irosona amin'izay fikaonando nasionaly izay araky ny antso efa natao. Germano Menjanahary sy Manora Andre Malaladrany. Ain-dehibe ny firenena ny fifidianana noho izany tsy azo ekena intsony ny antsirambana sy ny fametrahana didiko feh lehibe momba izany. Io no nambaran'ireo mpanao politika avy any amin'ny faritra izay ny ombon-kevitra amin'ny firosona ao an'ny fikaonando nasionaly mialohan'ny fifidianana ho an'ny taona 2024. Tsy ny anetsimo intsony no kere ankehitriny fa ny malagasy iray manontolo mihitsy. Voafaritra mazava ao anaty lalam-pandroana ny Repoblika faefatra rahateo fa ny vahoaka no maso mandidy amin'ny taniny. Noho izany tokony anaiky izay fanapahan-kevitry ny vahoaka ny mpitondra fa tsy anao montolo sy be mareniny ka ampiteraka krizy hafa indray. Ka zay zavatra zay dia aoka mba tsy hatao tsirambina zany ny fanaovana n'izay concertation nationale zay satria andraisan'ny rehetra anjara ary zay ihany koa ny hivoahana amin'ity krizy ity zany satria ao anatin'ny krizy tsika amin'izao fotoana zao ka raha tsy misy ny zay concertation nationale zay atako angamba fa ny olona tsy afaka hanao an'izay dia hampifandrafy ny malagasy ny anticiper zay ihany zany zahay raha ohatra ka misy ny tsy handray anjara amin'izay concertation nationale zay. Nahitsy kosa ny solotena avy any amin'ny faritany Toliara nilaza fa vonina amin'ny fiatrehana io fivoriam-behen'ny mpanao politika io izy ireo ary miandry ny daty voatondro anatanterahana izany. Mijaly ny vahoaka any amin'ny faritra ankehitriny. Noho izany tsy azo ekena intsony ny fanitsakitsahana ny zom-bahoaka sy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Te hanome hevitsiny hampandrosoana ny firenena hilaminana amin'ny fidianana 2023 dia tokony ho andray anjara amin'izay concertation. Izay ny dehibenao. Zava-dehibe faharoa ohatran'izao hoe samy handray anjara ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena famahana olana ny krizy amin'izao fotoana zao. Ny fahatelo dia ohatran'izao hoe tsy misy tsy mikaikaina amin'ny asan'ny dahalo tsy fandram-pahalemana izay tena tsy hahafahan'ny olo mamokatra sy miasa eto amin'ny firenena. Izay rehetra zay no ilaina ny fandraisana hery anjara amin'ny concertation nationale io. Na ny mpitondra tsy voafehiny eo fa ny hery velona rehetra no avela hisafidy amin'izay sy ny fomba hiandraisa rehetra anjara amin'ny fidianana 2023. Izay ny tena ilaina ny le hoe concertation nationale toy ny tamin'ny 91 zay tsisy naharatsy azy fa tantena teneny ny henasety. Zay zany ilaina ka raha izay avy any Toliara dia hoe zahay reto no avy any fa gn'olo rehetra any Toliara dia mila ny concertation nationale. Zay zany le raha. Hita sy tsapana ndrindry ny fiaonana atao amin'ny mpitariky ny RMDM sy ny fohibe ny antokotiko Madagasikara teny amin'ny QG Bel Air androany ity ary ny mpanao politika fa samy naneho fahavonona ny rehetra anavotra indray ity firenena ity amin'ny alalan'ny fametrahana fifidianana madio sy mangarahara. Nisy ny fametrahana fanontaniana ka saika ireo avy any amin'ny faritra no tena nitondra ny heviny nandritra izany. Miantso firaisan-kina ho an'ny mpanao politika eto andrenivohitra ihany koa anefa izy ireo mba hiaraka hikondo sy hifanakalo-hevitra mba hisoroana ny krizy politika mety iseho aoriny ny fifidianana io satria vahoaka sy firenena no vonjena sy areniny. Nahitsy nisy solomavamahoaka Roland Ratsiraka raha nilaza fa tsy misy lanjany ary tsy misy dikany amin'ny mpitondra fanjakana mihitsy ny fanohanana ny traboina to zavatra tsy maharitra sy tsy laharam-pahamehana no imatimatesana izy ireo. Andy Miaratina sy Mathieu Prince. Tsy mirindra ary tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny serasera ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ny fisina loza voajanahary. Hita taratra izany nandritra ny fiomanana tamin'ny rivotozan'ny fanesy teto amintsika ireny. Toa lasa miteraka tahotra sy mampiorory vahoaka no ataon'izy ireo ankana ireo faritra tsy tokony ho voakasika aza lasa matahotra avokoa. Mila manova ny fomba fiasa sy ny paikady hatrehan'izany ny fitondrana tsy verena ny tranga toy ireny. Isaky ny misy cyclone mandalo dia zao zavatra ataon'ny fanjakana. Manomboka valalan'ny jofozy katrany androy dia mila mitandrina daholo. Nefa ny fantany tsara cyclone igny hoaiza. Tsika zao rehetra efa nafantatra fa akany mananjara cyclone farany teo igny ary tamin'ny voalohany le izy roa andro alohany hoe entre mananjara sy nosy vary.
dia ray andro alohan'la izy niova direction le cyclone fa lasa entre Mananjary sy Manakara dia tena teo marina izy niditra. Efa misy zanambolana, efa misy fitaovana marobe zao, tsy diso mihitsy ireo fitaovana ireo hoe aiza hipaka io cyclone io, indrindra ray andro alohan'izy tonga amin'ny tanety. Donc zany mankaleo mihitsy mahin'le fanjakana amin'ny teny hoe manomboka aria katraria zone rouge daholo. Donc tsy mety mihitsy le communication mampatahotra olo io satria le olona rehetra lasa matahotra dia le toerana tegna andalovan'le cyclone zany lasa tsy taitra satria fa maheno lava hoe ohatran'izao fogna tenenina. Faritra maro no voakasika sy vomafy tao aoriana ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray sy Eminaty farany teo. Misy ireo rava sy potika amin'ny ampahany, misy ihany koa ireo simba hatrany amin'ny 20 sy 10 isan-jato. Trabona ny ankamaroan'ny mponina toy ny ao Farafangana, Vohipeno, Vangaindrano sy ny maro hafa raha nitatitra natao ny solontenan'izy ireo androany. Miandrandra fanampina amin'ny lafiny maro ny mponina. Ny mpitondra fanjakana andraindray natao mitavozavoza amin'ny fandraisana andraikitra. Tsy misy dikany ary tsy asian'izy ireo lanjany mihitsy ny fanohanana na izany ara-tsaina na ara-moraly ireo olona rava-fananana. Vonjitavanandro, tsy ampy ary tsy maritra ny fanampina omen'izy ireo. Vahaolana maritra narenana ny fiainan'ny mponina no maika sy tokony atao laram-pameana ahafahan'izy ireo indray miverina amin'ny andavanandrom-piainany. Tsy tokony endrika omeny fanjakana hoe zavatra ataony dia hizara vary fotsiny satria fantany tsara fa vary tsy ampy. Zany mahatonga an'ireny problème na madikôsy namany ireny ny vary lany rapitso na afaka pitso fa ekena fa ilaina fa tsy hoe filoham-pirenena tonga dia ny vahaolana entiny dia hoe resaka vary. Non. Avelao iny BNGRC manao an'iny na ministre na directeur tsy fantatro fa dia anisan'ny zavatra goavana dia ny fiverenany ohatra ny tafon'ny hôpitaly ohatra zany faran'izay malaky na hoe anatin'ny 420 ora tsy maintsy manome rano fisotro madio zay satria ireny toerana ireny lasa misy valana aretina satria tsisy rano fisotro madio. Anatin'ny 420 ora dia tokony averinay ny tafon'ny sekoly satria dinio tsara fa mila mianatra amin'ny mpianatra ary reny sekoly reny zao dia ivantana ny traboina tokony tondra ekipa ihany koa anamafy ny fanarenana ny tanàna faran'izay aingana. Zany zany ny andraikitra mba tokony raisin'ny fanjakana ary tena izy fa tsy akasary lava hoe eto nareo milahatra dia inana rinana gony tsiraidray daholo le traboina. Non, endrika mampalahelo reny tsy reny ny tena andrasana amin'ny fanjakana, tsy zany ny fanampiana tena tokony nentiny, fanohanana tokony nentiny. Tahaka ny mahazatra moa dia niresaka mikasika ny raharaham-pirenena no fakafakaina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Niresaka mikasika ny tetikasa teleferika ohatra ny solomavambahoaka sy Stanislas Andrianarso, raha niresaka mikasika ny politika ampitantanana kosa ny tanora RMDM Christian Tabera. Azo ohatra ny andindininy izay eo amin'ny rindran'ny sary ny tokra Marla. Amin'ny mahateknisiana ny solomavambahoaka Stanislas Andrianarso naveriny hatrany mahadisotomombana ilay tetikasa teleferika kasain'ny fanjakana tao. Sady tsy laharam-pamiana hoy izy no mety holoza mitatao amina faritra maro manodidina izay lalovany ilay teleferika. Zao nge mahagaga antsika za so raha za mi président na za mitandra responsable za miregevabeotra zay tonga dia maka olona ingénieur tena capable manao an'izy hoe momba ny resaka teknika, maka juriste tsara hoe tena momba ny juriste, maka économiste tsara reo mamehevitra anao zay hoe réalisé ko izay vao samy teniteny. Itsika angamba tsy mandalo an'izany fa sy revirevo manidina ohatra ny revi-gatra sanatria dia tonga an-tsaina dia aloha ataoko fa nitao kely izy alohany anaovan'olona tsy mahalala ny laram-pahameana ka zay nataoko anao hoe mampalahelo izy dia izy tia le zavatra le hoe izay revirevo fotsiny atao fa tsy mijery an'le négatif aloha hatramin'izao le fitsirihana aloha na dia mbola tsy définitif mbola tsy fitsirihana ahoana moa raha hoainay tena mahay ary izy tena mahay azonao tena manana n'olona misy olona intéressant misy zavatra mpanolotsaina misy olona technicien mahay be hoe averinako ny mandeha ngamba le tena hitanao eny amin'ny lahaoty eny amin'ny kaiky valida kaiky amin'ny fiangonana mompiana naovana azy azonao Andohalo dia eo nataony zareo an'le afipesy ny tariny mitingitingy be ry le pilone le câble aty misy wagon be da be mitondra azy tena zavako le olona tsara jerivo raha anao building anao ananao trano le sara pontela tonga dia le milevina metatra lalina horizontal ny azy azonao milevina tsisy fiatraikany loatra amin'ny ohatran'ny séisme fa tia
ngeza be tena azo le vibration ohatran'ny séisme azonao de lasa ohatran'ny charge lasa le vibration lasa verticale donc io amin'ny la haute rehetrarehetra io enjeu tena raha tena mahena nareo ny azana tena maty de mirodana daholo tena maty daholo re tanàna ambany reta nanamafy ny amin'ny tokony hanaovana ny fikaonandom-pirenena mialohan'ny fifidianana kosa i Christian Taber nilaza ny mazava-dehibe ity fikaonando ity ny tenany mifonce zahay manentany zahay ary mitondra an'izay la adinika sy adevitra zay to eo ambony latabatra isiny ny dinika nasionaly farany zay aingany satria fotoagna mandeha sy isolo andinanao eto fa aleo asika miditra amin'ny dinika nasionaly io agnatin'izany aby ny resagnany io sy fitovian-jo io amin'ny lafiny arikarena zany amin'ny lafiny fiarina satria sy misy olona teraka latakibonjedin'izy miabany latagny ka tonga de anandraha fa sy mesy miketrika alohany de sy misy kolo koa hahantra na de sy nianatra azy izy misy olony ambany volo taloha miaigny sara izy satria mandry fandripalemany mandry sara ny raby daholo mahafaky mitsabo ny tarafany ny mpitondra fa mahay mitondra amina firenena anankiray na demokratika io na sy demokratika le firenena dia zavatra anankitelo na anakefatra ihany angambany na roa farafakeliny mahafaka mampisakafo tsara an'le vahoakany mandavanandro isanandro hoe stable zay resaka sakafo zay de mahafaka ireo vahoakany reo zay mahafaka mitsabo tegna ara-dalagna amin'ny hôpitaly zay misy anazy agny de mahafaka mampiana janaka ave reo de setresetra zany izay gnatao hoe taratry mpitondra mahay mitondra fa sy hoaifoka am'le rivodoza na hoaifoka zay efa fantatry fa sy maintsy hoisy io rivodoza io isa-taogny isaky zay olo mitondra eo isaky ny republika mifandimby de ohatran'izay mahafaka manao an'izay rehetrarehetra zay ve izy mahafa surtout mahafaky mamorona asa ve izy création d'emploi ankoatr'izay no resahina teto ihany koa ny mikasika ny farampara-pahefana ataon'ny olona ity fitondrana ity manao antsoavy kosa i Christian Taber amin'ny mahasolo tena ny mponina avy any atsimo antsinanana azy manoloana ny fahasimbana goavana mianjady amin'ity faritra ity nandritra irendrividoza ny fanisy ireny arainao ary ny Global News rehefa avy eo ny horonan-tsary mitohy Gli saison voalohany hatrany anarahantsika ny épisode 7 sy ny 14 aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary chasseur de vampire ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray